Toerana Ebola dia natokana lisitra misy ny efa milaza fa misy cas mampiahiahy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manao ahoana ny mahakasika an'izay sy mety hoe fiatrehana an'izay cas izay raha tena misy tokoa. Madama, raha nisy cas mampiahiahy ve eto dia ho hitanareo calme be ohatran'izao tranquille tsy non azo atao fa tsy misy cas mampiahiahy zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa ny fitandremana dia tsy maintsy atao, tsy maintsy maitsika lalandava ary tsy maintsy atao ny surveillance frontière na frontière any amin'ny fiaramanidina izany na any amin'ny frontière ny sambo na any amin'ireny aéroport privé reny dia sous contrôle hatramin'izao tsy misy mihitsy ka ny Ebola eto amintsika fa izy io manko misy olona ohatrany mahafinaritra azy mampiely sary fotsiny ohatran'izao sahala amin'ilay hoe misy déflagration atomique mety hipoavy eto amintsika pour une petite tête de strontium tao ampifelantanana ka tsy fantatro mitsotra azy aloha raha zany ny fomba hoe famboazan'ny olona amizay mba mifoly ny olona dia mba mandray anjara fa efa nandray anjara tsara amin'izany ihany zay ary fa miampina tsara momban'izany fa hatramin'izao aloha dia tsisy zavatra hoe atahorana fa prudence ihany tsy maintsy mitandrina mafy ihany ho an'olona rehetra zay avy any n'importe où zany na manerana ny tany rehetra zay tonga eto dia tsy maintsy jerena tsara ary ny prudence impolo mihoatra ny sasany reny ho an'olona zay avy any amin'ny renitany misy efa misy cas de Ebola tena tsy misy mihitsy hatramin'izao ny cas de virus maladie à virus Ebola eto amintsika Madagasikara eto. Fanaizana izany mety hoe hafehan'izay trano izay tokoa hoe zany mety ny tompony andraikitra eto Madagasikara raha toka misy tokoa ilay zany. Izay anie no mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy mitandrina mafy mba tsy hisiany satria rehefa tonga izy raha anankiray ka tratra amin'ny filtre voalohany na faharoa dia azontsika atao ny isoler azy ary afaka hafe an'izay fa raha ohatra izy ka mandeha any tsy filtre tsy misy surveillance tsika dia hikasika olona folo izy dia mety voly olona folo hikasika hitanareo zany ohatra mitombo ary allure exponentielle zany fandeha-javatra ka na mpanakarena na tsy mpanakarena rehefa be loatra ny fandehany dia sahirana dia tsy maintsy ho sahirana ihany ka ety ihany dia ny fitandremana mafy dia mafy amin'ireny frontière zay efa niteneniko aminareo teo reny.